Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Désert. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mahafinaritra ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely. Rehefa mahita isika dia tandindo ny fiainantsika ihany io. Ary ilay fomba fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsisy hafa mihitsy amin'ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha mijery tsika ny Exodus 7:10 rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nisy lalana roa izay azon'izy ireo naleha hatongavana any amin'ny tany Kanana. Ny anankiray antsoina hoe lalan'ny Filistina, miakatra mandeha amin'ny bande de Gaza amin'izao fotoana izao iny, izay tanànan'ny Filistina tamin'izany fotoana izany. Lalana tokony ho 500 na 300 kilometatra eo izany, ary raha ohatra ka nahavita 10 kilometatra isan'andro fotsiny dia ao anatin'iray volana izany dia efa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely raha nandeha tamin'izay lalana antsoina hoe lalan'ny Filistina izay. Lalana amoron-dranomasina izy io ary azo antoka fa misy ny rano, misy ny alokaloka, misy ny olona sy ny zavatra samihafa ao anatin'izany lalana izany, fa misy fahavalo koa anefa. Tsy nentin'Andriamanitra tany anefa ny zanak'Israely fa tany amin'ny désert. Tany anefitra no nitondrany azy. Ary izany efitra izany indray dia fantatsika tsara fa lavitra dia lavitra. 40 taona nodikodina tany anaty efitra tany ny zanak'Israely vao tafiditra tao amin'ilay tany Kanana izay tokony ho natongavany 2 volana monja raha nandeha tamin'ilay lalan'ny Filistina izy ireo. Ary io désert io ilay antsoina hoe efitra dia fantatsika tsara fa toerana tsisy ninina anie izany. Tsisy hazo, tsisy rano, tsisy sakafo, tsisy olona, tsisy trano, tsy fisinany be dia be ao anatin'izany désert izany. Ary izany mihitsy androany no tiako mampahirezana anao hoe désert. Mety mandalo ao anatin'izany koa ngamba ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Be dia be ilay zavatra tsy misy, be dia be ilay tsy fisina, tsy fahampiana eo amin'izany fiainanao izany. Ary rehefa tena dinihanao ilay izy ao anatin'ny soratra masina izany, tena Andriamanitra mihitsy no nitondra ny zanak'Israely nakany amin'io tany efitra eo. Izany mihitsy ny ambarany eo amin'ny 7:12 amin'ny toko 7:12 dia hozy izy manao hoe tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta, fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona. Nentin'Andriamanitra hozy izy ny vily ho any amin'ny lalana makany anefitra, nentina tany anefitra izany ny olona. Toerana tsy tiantsika andehanana mihitsy io efitra io. Ary eto aloha izany dia te ilaza aminao sahady hoe raha mahatsiaro ianao hoe mandalo désert dia tadidio tsara fa tsy voatery tonga dia hoe nisy fahotanana ataonao ve sa nisy inona sa ahoana, sa hoe tsy mety ny fiainanao na tsy mety ny vitanao sa nisy zavatra zao fa dia izao fotsiny hoe misy antony matoa izao ny lalana izay hitondran'Andriamanitra ny fiainako. Dia inona moa izany ilay antony mba tsy hahatonga azy ireo hiverin-dalana? Tsy resaka ady tsy ilay ady ny olana, fa ny olana izany dia ilay toe-tsain'izy ireo. Dia izay mihitsy tsy nitondrana azy tamin'iny lalana iny, satria raha hitan'izay lalana izay dia tonga dia niverina daholo izy rehetrarehetra vao maizy. Vao misy olana izany na ataoko hoe misy olana raha atao amin'ny tany Kanana dia miverina izy satria akaiky kely ny fiverenana makany Egypta. Toy izy Andriamanitra hoe tsy tiako hiverin-dalana reto, tsy tiako hiverin-dalana reto olona, fantatro tsara ny toetra andreto ary tena fantatra Andriamanitra tokoa. Tany amin'ny désert ary efa nentina nodikodina lavitra tany, isaka misy olana kely dia izany foana ny irairainy hoe andao hiverina, andao hiverina, andao hiverina any Egypta. Fa fantatra Andriamanitra tokoa hoe izany tokoa kay ny toe-tsain'ireo olona ireo. Dia izay ny mahatonga azy nentina tany anefitra. Io efitra io dia tsy tian'ny zanak'Israely ilay izy, nefa tany nahitan'ny herin'Andriamanitra, tany nahitan'ny tavan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ilay tendrombohitra Sinay. Tany amin'izany efitra izany nanomezana azy ny didy sy ny fitsipika ary ny lalàna samihafa izay nitandremany. Izany hoe tany no nampianarana azy, tany nanefena azy, tany nampiofanana azy, tany izany no tena nanamboaran'Andriamanitra andreto zanak'Israely reto raha izay no azo anambarana azy. Nefa na dia izany koa ara dia eo fotsiny izao dia fambarana eo hoe nisy teo alohan'izy ireo ny andro rahona ary teo amin'ny izy ireo ihany koa ny andro afo rehefa amin'ny alina.
izany hoe nomen'andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ihany nefa nyfahatsy hoe nety ny tany dia tena navelany fotsiny fa nasiany alokaloka ihany a nomeny rano a nomeny sakafo no mana isan'andro izay nilatsaka nomeny ny zavatra rehetrarehetra ihany a na dia tany amin'ilay dezera ary inona zavatra tiako hatongahavana ao anatin'izany fanazavana lava dia lava izany tia hampahery ianao amin'ny tian'io ty raha toka tsapanao hoe mandalo dezera ny fiainanao fa lalan'andriamanitra mihitsy ireny a ary ny antony dia satria indraindray any antsika raha ohatra fotsiny zao hoe le dezera dia le tsy fisinana le fahantrano toy izy andriamanitra hoe avelao aloha iodikodina eo fa sao dia hoe omena valiny mety misy olona manko afaka ataon'andriamanitra mihitsy any izany ao anatin'ny herinandro dia vitan'andriamanitra ny mahampana-karenanao fotsy andriamanitra hoe tsy ho ataoko izany satria izay ny tadiaviny fa tsy ho ataoko izany fa sao dia hialamiko izy ary tena misy ny olona zany mihitsy rehefa manambola izy dia hiala amin'andriamanitra izy anao an'ity adalàna sy faratsiana rehetra izy antony mahatonga an'andriamanitra mbola manefy azy ao anatin'le tsy fisinao foana ihany aloha satria mbola mila tefena ny toe-tsainy sy ny toe-pony sao dia miala amin'andriamanitra dia tahaka izany koa mety hoe misy aretina dia le aretina miodikodina ihany dezera zay le miodikodina tsy mety sitrana mihitsy fa eo ihany dia amin'ny tian'io ty koa dia tia hampahery anao fa matoa mbola misy izany ain'andriamanitra ataony tonga dia hoe diagnostika voalohany dia fantatra ny aretina mahazo anao dia tonga dia sitrana izy fa niodikodina teo izy ary mandalo ny zavatra rehetrarehetra ianao fa tian'andriamanitra tsika hifikitra amin'ny avana efa fampianarana foana natarako teto ny tantaran'ny ray aman-dreny mamaneny lava izay ray aman-dreny lehibe any Toby mpifoazana any Akaramalaza zay mamitra tanana amin'ny marary izy na mandroaka devoly dia eo dia miala foana le devoly tonga avy any le olona avy any amin'izay misy azy avy any dia mitondra marary mihetsika demonia dia roahana dia tonga dia sitrana dia ny arivan'iny lola dia lasa mandeha mody dia rehefa mandeha mody lola dia tonga dia miverina amin'ny fanaony rehetrarehetra sy ny sampiny ihany dia tonga saina mihitsy ny ray aman-dreny mamaneny lava rehefa nandinika dia niteny izy hoe rehefa mandinika mahatiantoka Jesosy satria le olona sitrana eo ny eo dia tonga dia lasa manao mifanaony indray verina amin'ny adalàna sy ny rehetrarehetra indray fa nangataka tamin'i Jesosy mihitsy aza tonga dia sitranina eo ny eo fa ataovy elaela dia amin'izay olona mipetraka ato amin'ny Toby ato voataiza ato amin'ny Toby ato voatefy ato amin'ny Toby ato ampianarina ny sitraponao dia efa voatefy tsara izy voasitrana dia mody dia izany le fitondran'andriamanitra izany ny lalana hitondran'andriamanitra ny fiainantsika io ny zavatra tsarotra izay lalovanao dia fampianarana anao hiady fanefenanao ary fitiavana anao ambadika izany mba tsy hahatonga antsika hiala amin'io andriamanitra ka ny toe-pontsika mihitsy ny mbola amboarina foana matoa mbola anaty dezera ao zany ny zanak'Israely misy fotoana efa tokony handeha dia izao averin'andriamanitra mihodina amina toerana anankiray indray satria mbola misy zavatra mbola tsy mety ao mbola misy zavatra mbola tsy tanteraka ao dia anjarantsika foana zany no miezaka foana hoe manefy ny tenantsika eo anatrehan'andriamanitra isika fa rehefa vita tefy tsara sika dia omeny any izay rehetrarehetra tadiavintsika ary amin'ny tian'io ty dia tia hampahery anao raha misy olana tsy mety mivaha raha misy zavatra tsy mety azo misy valim-bavaka tsy mety tonga tsisy dikany amin'Andriamanitra ny manome antsika ny zavatra rehetra fa izao fotsiny ny anjaranao dia ny matoky azy ary io dezera izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika io lalana mihitsy io izay mety soritan'Andriamanitra mba hahafahana manefy ny mpanompony ka raha sendra mandalo amin'izany ianao amin'izao fotoana izao dia zakao am-pifaliana ny fahoriana satria misy tanjona koa ambadika eo ary ny tena zava-dehibe indrindra dia izao ao anatin'io no ahitanao ny herin'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra fa mahereza indrindra ao no ahitanao azy any amin'ny dezera no ahitanao sy amatarana ny tena sitrapon'Andriamanitra ary moa tsy izany hoe natonga ny mpanao salama ilaza hoe soa ihany ianao mpahoriana ao sy hianarako ny didinao mahereza ary havana mahereza fa izao sarotra fatarina ny lalan'Andriamanitra fa ny anjarantsika fotsiny dia izao matoky azy ho azy rerany ny voninahitra amen